tovovavy manaraka indray anisan'ireo nitsongainay tany Mahajanga tany ity tovovavy ity efatra ambin'ny folo taona izy ary anisan'ny mampiavaka azy dia ny fahaizany mifandray amin'olona sy mifanerasera amin'olona tsy manana fahasarotana ny amin'izany mihitsy raha i Sabrina horaisika amin'ny tehaka mafy be ary raha za fierinantenaina safidiny aina Sabrina nanomana ny hirany Denise sy Jojoby. Sabrina zay zany tena vonina mihitsy zay zany horereny Majunga hoe amoaka ny talentanay any zany fa horerenareo zay tsy maintsy azontsika lavadora ny tiandriny fahenina ty. La Voix d'Or. Ny anarana tadinareo indray raha momba ity tovovavy kely ity dia Sabrina dia fanampiny kely fotsiny filao frire hono ny loaka tena tiany. Ahoana ny hevitry coach Fidy? Iny le atao hoe ampilasina. Zay angamba ny azoko tenenina anazy hoe feno tsara ny azy ny fampisehoana ny expression izy ohatran'ny efa nianatra tsy haiko nianatra senika 20 taona angamba izy io fa hatreto aloha hitako tena feno be misaotra betsaka Sabrina. Ya.